Lafomba hafa tanteraka kosa indray marary Berija Ravelomanasoa amin'izao fotoana izao ilay mpitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra teny amin'ny anjery manontolo izay mbola voatazona eny amin'ny fonjan-tsefa hatramin'ity andro androany ity. Io no antony anaovan'ny fianakaviany Antsoavo mba hijerena akaiky ny lafin'ny fahasalamana ho an'ity mpitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra ity. Ao anatiny tsy fahasalamana tanteraka i Berija Ravelomanasoa amin'izao fotoana izao araka nambarany fianakaviany izay nitsidika azy tamin'ny andro ny Alahady teo teny amin'ny fonjan-tsefa. Araka izany dia mitaky ny famoahana azy ny fianakaviany izay maniry ny ahazoany fitsaboana. Izy moa izay tokony hiatrika ny fitsarana azy raha pitso eny amin'ny tribunal Anosy. Mariana eto izany fa dia marary Berija amin'izao fotoana izao any Aponjo. Rehefa namangy azy teny izahay tamin'ny Alahady lasa teo dia teny izy fa marary miakatra 15 ny tensiony dia mandeha ran'olona foana izy dia nilaza izy fa fanina foana hozy izy dia sempotra dia mba mangavy ny tompona ny mpanjakana izay mba moaka azy madiodio satria olona mila fitsaboana izy. Tsy mahaleo tena ny fitsarana ny fikambanana Comité des Jeunes Universitaires de Madagascar hiara-mientana izy ireo anotrina naman'izy ireo eny amin'ny tribunal Anosy raha pitso. Manay Comité des Jeunes Universitaires de Madagascar zany dia mitodika manokana ny fitsarana izahay eto hoe mba haleo tena ny fitsarana dia ihany koa mangataka ny fitondram-panjakana izahay mba hamoaka ny président nationalinay Comité des Jeunes Universitaires de Madagascar Andriamatoa Berija Ravelomanasoa. Eto izay dia manambara koa fa miompo amintsika eto Antananarivo zany ny université telo ankoatrantsika université Antananarivo zany hoe Majunga, Fianaratsoa, Tamatavy ary ihany koa ny Majunga moa dia nahazoana antso zany tamin'ny maraina zany hoe zareo dia hanao hetsika raha ohatra ka tsy mivoaka rapitso zany Andriamatoa Berija Ravelomanasoa izay filoha nasionalinay. Manameloka ny fisamborana ny naman'izy ireo iray tamin'ny talata teo nandritra fihetsiketsehana nataon'izy ireo teny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra Akatsy 2 ny CGM. Mbola tazominy eny fiadanana moa naman'izy ireo hatramin'ny androany raha ny fanazavana. Nomariny mpianatra ihany koa fa hatramin'ny alatsinainy teo dia mijanona manao fanaraha-maso maraina mandraparivo ny andro eny amin'ny trano fonenan'izy ireo ny mpitandro filaminana avy amin'ny Hémorragie.